Folo Desambra 2022 manatitra ny araba topoklasy topoko vavy falitafaraka amintsika ny tokatrano ihany koa amin'ity takariva ity mafotaka ny tontolo politika ny faneho-kevitra samihafa mahakasika ny fanambarana izay navoaka ny SADC anisan'ny sosokevitra izay navoaka ny SADC nandritra ny fivoriana farany teo izay notanterahana tany Dar es Salaam tao Tanzania fa tokony aratsy latsaka ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina filohan'ny tetezamita tokony tsy ara ilatsaka fividianana filoham-pirenena izay kasaina ho tanterahana amin'ny taona ho avy izy ireo io moa no vahaolana aingana hitandrareo avy eo anivon'ny SADC amahana ny krizy misy eto amin'ny firenena. Andresy lahatra ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina ny SADC amin'ny tsy ilatsan'izy ireo hovidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny herintaona izay nisongadina tamin'ny fivorian'ny SADC ny tanterahana tany Tanzania farany teo. Raha araka ny fehi-kevitra navoaka ny SADC dia mety fomba mahomby ahafahan'ny Madagasikara mivoaka amin'ny krizy izany. Notsindrin'ny SADC ihany koa fa tokony ho foanana amin'ny fitondrana tetezamita ny lalàna manakatsakana ny teratany malagasy ka tsy ahafahan'ny milatsaka hovidiana. Mbola notsindrin'ny SADC nandritra io fivoriana nandritra ny 2 andro io ny fiveronenan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana eto an-tanindrazana tsy misy fepetra ary nolazainy fa tokony hapetraka amin'ny fepetra rehetra amin'ny fanaovana ny lalàna ny amnistia mba hanamora ny fiverenan'ny sesitany politika ka tafiditra amin'izany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Nangataka ny tokony hanaovana ny lalàna momba ny sata mifehy filoham-pirenena teo aloha ihany koa ny SADC mialohan'ny fifidianana amin'ny taona 2024. Tamin'ity fivoriana ihany koa nanehoan'ireo firenena 4 mikambana amin'ny SADC ny fanohanana ny fifidianana eto Madagasikara araka ny tetiandro nofaritan'ny Senit sy ny firenena mikambana. Araka izany dia vola mitentana 10 tapitrisa dolara Amerikanina no natokan'izy ireo hanampiana Madagasikara amin'ny fifidianana rehetra io. Ny antso ny mpanao politika malagasy rehetra hanatanteraka manontolo ny soro-dalana ihany koa ny SADC.